5 ireo mpanay anjara tamin'ity tournoi de golf international ity nahitana britanika sy belge frantsay anglisy ary malagasy mazava ho azy tamin'ny fitora no nanomboka ny lalao. miady amin'ny ankapobeny tsara ny satria marina moa hoe tsy nisy joueur professionnel fa za rery joueur professionnel ka za moa faly satria na diadia mitoerana zao ara dia mbola voapory foana aloha hatreto zany le hoe matianina ny teny satria ny score natao moa zany dia mba 72 nataoko faly za vo amin'ny ankapobeny misy koa moa indrindrindrindra ny mpandray anjara zany a marina fa ny zareo italiana ny organiser an'le tournoi fa nafinaritra ny fomba ny organiser andreo ka ny fanindrina moa mba ny amaro an'le joueur sy ny joueuse ny lalao zany a fa za mahita fa izy mpandray anjara rehetra dia hita hoe faly daholo izy amin'ny ankapobeny. Ry zareo italiana moa no tena maritra amin'ity lalao ity nanao anarany fijerin'izy ireo ny fanehany. Alors nous avons trouvé un terrain de jeu il a été une bonne surprise. Une bonne surprise pour les Italiens qui a pensé de venir ici et trouver un terrain facile, une île merveilleuse et le terrain il est difficile, il est impératif pour tous les niveaux de jeu. Et la manifestation nous avons organisée parce que nous avons connu Nosibé et c'est quelqu'un que nous venons ici. Nous avons trouvé une deuxième habitation et beaucoup d'amis. Et nous voulons faire une grande promotion pour Nosibé. Nous avons fait en Italie un circuit de gare l'an passé de plus de 20 compétitions où nous avons parlé de Nosibé, nous avons fait regarder images et surtout nous avons parlé de l'agent d'ici qui est toujours avec le sourire et salue l'étranger que nous en Europe c'est une chose que nous n'avons plus. Et nous avons pour ce temps porté ici plus de 10 personnes qui ne connaissent pas où ils viennent et maintenant ils sont très heureux et ils ont dit que c'est vrai que Nosibé a une population incroyable. Ho an'ny mpikarakara kosa misy ve ny azombara. Ça a été un grand succès pour la première année. L'année prochaine, ça sera encore plus grand. Nous avons eu un temps magnifique, le terrain était splendide. Nous avons eu des membres d'Italie qui sont venus. Nous attendions des membres de la Réunion, de Tana et de Maurice qui sont absentés, mais qui ont laissé passer un message que l'année prochaine, ils sont de retour. Et nous préparons pour le moment un grand tournoi qui sera organisé le 14 mai. Donc vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Et cela pour promouvoir le golf de Nosibé, qui est le Pearl International Golf Course, représenté par M. Marsan. Fa antroko ny fampandrosoana ny fisian'ny golf eto Nosibé hoy ny tompon'andraikitra. Ny fisian'ny golf eto Nosibé zany dia anisan'ny vokatra amidy
ho an'ny mpizahatany sy ny vahoaka eto Nosy sy Madagasikara manontolo. Natao zany mba hisarena ny mpizahatany ho fanatatrarana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana zany fizahatany eto Madagasikara. Satria ny mpakafy ity taranja golf ity de tsy mandeha raha tsy amin'ny toerana misy golf, ary ny ankabeazan'ireo mpakafy azy moa zany de ireo mpanambola eran-tany. Noho zany de ny fisian'ity golf eto Nosy ity de mampitombo ny vola vahiny. Na de zany aza nefa de efa mivelatra ho an'ny Sarambabembahoaka izy ity amin'ny fitiavana zany ity taranja ity ho an'ny hoe zandikan'izany zany na ny malagasy na ny izan'izy zany de afaka mankafy azy. Ary indrindra moa zany eto aminay de misy mpampianatra ho an'ny ankizy, ny olon-dehibe sy na lahy na vavy. Ohatra fotsiny zany de tonga teto ireo mpilalao amin'ny firenena samihafa izay vita voamaly moa zany ny compétition tao anatin'izany. Atoato koa zany amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana May zao de efa isahady zany ny compétition izay anasana atsika rehetra zany eto Madagasikara na ny avy any ivelany. Ary de isy moa zany fanasana ho alefa amintsika tsirairay atoato. Ny hariva ihany dia fanotanterahana tao amin'ny Vanila ny fanomezana ny loka ho an'ireo mpandresy. Ankoatry ny haben'ny velarany sy ny foto-drafitra samanarapenitra toy ny fisian'ny club boss sy ny fanatanjahantena toy ny fitness, ny zumba, ny piscine, ny tennis dia manatanjo n'ity golf ao Nosy be ity. Ohatra amin'izany ny fampiarahana ny mahasoa ny mahafinaritra ho an'ireo mpizahatany. Mba azahoan'izy ireo mahita izay tandrify azy avy ny tsirairay, efa eo manana amin'ny fananganany hotely mba hanomezana fafampo sy araka ny filamin'ireo mpanao golf ny tokony raitra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy moa dia natao ity golf ity ho an'ireo izay very asa tao amin'ny sirama.